etry ny nofo ahatakatra ny saina irehitra ny fanahy. Etry ny nofo ahatakatra ny saina irehitra ny fanahy. Amen. Falomerabantsika isam-baravarana isa-tokantrandro ray amin'ity andro anio ity. Ny mpanomponao pastor Ntsikozafa Mandato no miaraka aminao ary mbola ao anatina aloha hevitra mafonja isika esprit d'excellence. Efa niresaka zavatra maro tsika niresaka tsika hoe ny excellence dia zavatra tsy mahazatra, mihoatra noho ny mahazatra no iainana. Resantsika tamin'ny farany hoe ara-panahy ny excellence, ara-panahy vokatra ara-panahy. Iresaka tsika ianao ny antsoina hoe ny lalana makany amin'ny excellence dia ny fananana ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Teneny hoe fanatrehan'Andriamanitra hoe androany dia milaza manokana amintsika tsararay avy hoe fitaizana mahitsy be androany. Mety ho antsika ny tokantrano mety tsy dia mahazatra anao loatra le hoe mahitsy be, fa misy zavatra mila mahitsy, misy fitaizana mila mahitsy mba hahatonga antsika ho soa eo amin'ny fiainana. Daniela 5:1 ka hatramin'ny 4:4 ary. Daniela 5:1 ka hatramin'ny 4:4. Zao vaky ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Misy lehilahy tao fanjakanao izay manana fanahin'ireo Andriamanitra masina ao anatiny. Ary fony fahaveloman-drainao dia hita fa nisy fahazavantsaina sy fahalalana fahendrena tao aminy tahaka ny fahendren'ireo Andriamanitra ka nataony Nebokadnezara mpanjakarainao dia mpanjakarainao hoy izao olo lehibe ny ombiasy ny mpitsikidy sy ny kaldeana ary mpanandro izy. Fa fanahy endry sy fahalalana saina ary fahaiza milaza nofo sy fanambarana teny sarotra sy fampisehoana zavatra miafina no hita tao amin'izany Daniely zany, izay nomeny mpanjakanarana hoe Beltesazara koa aoka antsoina Daniela fa olona zay ny hevitry ny teny. Dia nampidirina teo anatrehan'ny mpanjaka Daniela ary mpanjaka dia niteny ka nanao tamin'ny Daniela hoe ianao mantsy no Daniela la isan'ny babo avy amin'ny taranaky Joda izay nentin'ny mpanjaka raiko avy tany Joda efa reko ny aminao fa ianao manana ny fanahin'ireo Andriamanitra sady misy fahazavantsaina sy fahalalana fahendrena tsara hita ao aminao. Amen. Misy lehilahy anankiray eto izay manana ny lazany, Daniela ny anarany. Daniela dia nalaza be, nalaza teo an-tanàna ary lazany Daniela dia tonga hatrany amin'ny mpanjaka, tonga hatrany amin'ny mpanjaka hoe ory mpanjaka, eto amin'ny fanjakanao eto misy olona hafakely, misy olona tsy mitovy amin'ny olona rehetra fa hoana io olona io olona manana n'Andriamanitra manokana ao anatiny ao, tsy mitovy amin'ny olona rehetra fa olona tena lalitsaina, manana faharanita-tsaina, manana fahendrena, manana fahalalana miavaka. Ory mpanjaka, io olona io raha ny fisainana voakany tsy fisainan'olombelona tsony fa manana fanahin'Andriamanitra io lehilahy io. Mba raisintsika tsaina hoe rehefa fosaina zany Daniela dia ny fosa momba ny Daniela fosa tsara, tena enjana, tena hafa mihitsy. Rehefa miresaka amin'ny Daniela zany ianao vadaholo amin'ny problème. Rehefa miresaka amin'izany Daniela zany ianao zavatra manahira-tsaina tonga dia mazava. Za mba manonona ho anjaranao ane zany manomboka androany ho resan'ny olona amin'ny zavatra momba ny zavatra tsara ianao fa tsy momba ny zavatra ratsony ataovy menina mafy be. Satria manino ny olona rehetra dia nahita hoe ny Daniela
le zavatra tsara ao amin'ny fiainany tena Andriamanitra miaraka aminy mihitsy. Mba raiso-tsaina hoe hatramin'ny tsy mpivavaka ary, hatramin'ny olona manompo sampy sy mino fanompo-tsampy ary, mahita hoe ny Daniela ny résultat eo amin'ny fiainana, hoe ny vokatra eo amin'ny fiainany tsy noho izy fa noho i Andriamanitra eo aminy. Galasakana bavy eo, ny olona ny ahita vokatra eo amin'ny fiainanao tsy noho ianao fa satria miaraka aminao Andriamanitra. Galasakana bavy, lalana makany amin'ny esprit d'excellence iarahantsika androany dia io secret an Daniel eo hoe ahoana ny ahafahanao manana hoe Andriamanitra miaraka aminao isan'andro san'andro. Raha hiainga avy tany Egypte ny zanak'Israely, Exodus 3:30, efa tafitany ranomasina mena izy. Mosesy amin'io efa lehilahy mpanao fahagagana. Mosesy amin'io efa manao zavatra tsy takatry ny sainy. Fa ny mbola adihevitry Mosesy tamin'i Jehova dia tsotra. Jehova ô, zavatra ray ny angatako aminao, aza mitondra na hiakatra iala ety raha tsy araka aminay ny tavanao. Zany hoe na Mosesy ary dia malalaka hoe ny secret-na fiainana tsy hoe Andriamanitra dia faso volamena be dia be zay, na hoe Andriamanitra assureo ny fiainana isan'andro assureo ny sakafonay. Betsaka amintsika reto zao mieritreritra hoe za zao raha vao assurena fotsiny ny sakafoko afidika amin'ny mpianatra mba mandeha vacances kely zahay dia efa milamina. Za mitsodrano aloha mandehana vacances, mandehana amin'izay toerana mba mahafinaritra anao, mba mandehana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fa misy zavatra Galasakana bavy zay ekena ny fahamarinana hoe raha vao miaraka aminao Andriamanitra, raha vao manana ny fanatrehan'Andriamanitra ianao amin'ny fiainanao, tsy maintsy hiavaka amin'ny fahatsarana ho azy ny fiainanao. Ho fiainanareo mianakavy ane zany. Ampetrao ambolohanao ny tananao dia tenenao fiainako manokana ane zany, dia midinao amin'ny ankonana kone zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny ilaitsika raha kristianina dia le fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Marina fa ilaitsika ny tsodrano, ilaitsika ny fahasoavana, fa mihoatra ny zavatra rehetra ny fanatrehan'Andriamanitra ao fiainantsika. Aveko farany fa goavana loatra. Mba raiso-tsainao eo an-tanàna lazanao dia tsy hoe enjana be ka hanao mofo gasika tsy olo rehetra, na hoe tena mahafinaritra be ny fiainan'ireo, fa mampalaza aminao dia hoe miavaka mihitsy ka olo ireo satria manana an'Andriamanitra ao anatin'ny fiainany eo, ary le vokatra eo amin'ny fiainany tsy vokatra olombelona, tsisy olombelona mahavita zavatra ohatry ny vitan'ireo fianakavian'ireo, fa matoa ohatry ireo fiainany misy Andriamanitra mihitsy miaraka amin'ireo olo ireo. Ho marina aminao ane zany. Za dia manonona hoe anaraka anao sy ho fijoroana vavolombelona anao ane zany. Ny lalana tsara indrindra iainana ny excellence dia ianao rehefa miaraka amin'Andriamanitra. Josefa no nampalaza anazy. Tadidinao niseho teo amin'ny Farao Josefa. Genesis 3:7-9. Dia hoy Farao tamin'ny mpanompony, mba ny mpanjaka mihitsy aneto miteny hoy ny mpanjaka matsy amin'ny mpanompony, ahita lehilahy tahaka io va isika zay manana ny fanahin'Andriamanitra ao anatiny. Mba raiso-tsaina hoe le mpanjaka mihitsy no miaiky hoe manan-javatra manokana. Any ampiasana anao ny lehibe anao hiaiky mihitsy hoe manan-javatra manokana ianao. Ao atokantrano ny ray aman-drenao hiaiky mihitsy izy tanora hoe hafa ny fahendrenao. Eo amin'ny fiarahamonina hiaiky ny namanao raha ty olo ty dia hafa mihitsy. Amin'ny anaran'i Jesosy ataovy hoe amenina mafy zany. Satria maninona? Raha vao manana an'Andriamanitra ianao dia tsy maintsy misy vokatra hafa. Aveko fandohany, raha vao manana an'Andriamanitra dia tsy maintsy misy vokatra hafa, hiavaka. Dikany hoe manana fanatrehan'Andriamanitra zany tena marina dia hoe Andriamanitra miaraka aminao, Andriamanitra ao anatinao, Andriamanitra manodidina anao, Andriamanitra manohana anao, Andriamanitra manampy anao. Afaka milaza venao hoe Andriamanitra manohana sy manampy ahy. Raha Andriamanitra zany manohana anao sy manampy anao, tsisy ranomasina mena asakana anao zany.
tsy misy tany hevitra andalovanao ka tsy hisy famatsiana eo amin'ny fiainanao. Za zany tena tsarovy ty manomboka amin'ny andro androany, tsy hisy andro anankiray ka tsy hisy famatsiana eo amin'ny fiainanao. Tsy hisy andro anankiray ka misy blocage any ka manan-kery eo amin'ny fiainanao. Tsy hisy andro anankiray ka ny manodidina anao tsy ahita hoe misy zavatra hafa mihitsy. Rehefa ty vehivavy ty na rehefa lehilahy ty miditra ato anatin'ity trano ty, hafa mihitsy ny zavatra mitranga. Ataovy eo amenina mafy be amin'ny fonao rehetra. Ka lasaka nabavy, zany ny fiainana tsara indrindra hoe Andriamanitra mihitsy miaraka, Andriamanitra manampy, Andriamanitra manohana. Ary rehefa Andriamanitra no miseho eo, tsy maintsy mahatalanjona sy mahagaga ny zavatra mitranga. Mba teneniko ianao akaikinao hoe hoarahana famantarana manokana ny fiainako hoe Andriamanitra miaraka amiko. Amen ve zay? Fa ahoana no ahafahako miazona le fanatrehan'Andriamanitra? Ahoana ny ahafahako manokatra vagavarana lalandava ho an'ny fanatrehan'Andriamanitra? Iditra ao anaty fitaizana tsika. Voalohany, condition voalohany, fepetra voalohany dia izao: tsy maintsy ateraka indray. Tsy maintsy ateraka indray. Tsy maintsy mandray an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana ianao. Io zany ka lasaka nabavy, tsisy resaka hoe voaositra ve ianao, tsisy resaka hoe nandray tsodrano ve ianao, fa ny resaka voalohany miaraka amin'Andriamanitra dia izao: efa nateraka Andriamanitra ve ianao. Tsisy resaka koa izy ny anaran'ny pasteranao, tsisy resaka koa io hoe aiza nareo mivavaka, tsisy idiran'izany io. Za tena mananatra antsika tsiraray avy mihitsy, tsika mpijery télévision, tsika eto amin'ny fiangonana ihany koa. Io zany tsisy hoe fiangonana zokiny sa fiangonana zandrany, tsisy an'izany eo. Aoka ny fiangonana zandrany tsy eritreritra hoe nenay fifoazana, aoka ny fiangonana zokiny tsy eritreritra hoe nenay ny tsaratsara kokoa. Fa tsisy resaka an'izany ny fiarahana amin'Andriamanitra. Ny fanombohan'ny fiarahana amin'Andriamanitra dia izao: izaho sy ianao ateraka indray. Zay ny fanombohany. Zay ivavahanao rehefa avy eo tsy olana, zay mampahazo ainanao, zay mampandroso ny ara-panahinao, tsara foana ho antsika zay menonjam-peo. Fa ny fanombohany dia izao: tsy maintsy ateraka indray ny olona vao mahazo mahita fanjakan'ny lanitra. Amen. Voalohany, ateraka indray. Amen. Zay mahatonga antsika eto amin'ny mpiangonana. Misy an'ny pasteur Jonao efa vidigana voalohany ohatra izao, mampanolo tena antsika tsararay avy. Tsy hoe fahazara-piangonana reny, fa izao ka lasaka nabavy, tsy misy olona manomboka ao amin'Andriamanitra raha tsy manolo tena ho an'i Jesosy izy aloha, raha tsy ateraka indray izy aloha. Zany hoe fahaterahana indray ny fanombohany. Raha lasaka nabavy eo, tsisy olona vao any ekipa dia manana kopia. Ahoana hoe rehefa ateraka ny olona, zay vao manana kopia. Fa na zanaka ny président république raha mbola ny ekipa izy tsisy kopia. Zay mahatonga na milaza hoe tsy maintsy ateraka indray itsika vao manana amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Zay condition voalohany. Faharoa dia izao: mila mandeha amin'ny fahamarinana. Lasaka nabavy eo, mila manana etaeta sy faniriny ianao sy za andeha amin'ny fahamarinana. Inona ny dikany hoe mandeha amin'ny fahamarinana? Ny antsony hoe mandeha amin'ny fahamarinana dia izao: mila manana fiainantsika mikatsaka lalandava zay ankasitrahan'Andriamanitra. Ninona ataoko dia tompo ankasitrahanao ve ty? Mety ve ty? Mety ve zao ataoko zao Andriamanitra? Indraindray tsika mikatsaka zay ankasitrahan'ny olona, zay mety amin'ny olona. Fa ka lasaka nabavy, raha mila ny fanatrehan'Andriamanitra tsika tadidio, fa neny Daniela tsy nety tamin'ny olona ny fomba vavaka, fa izao zay nety tamin'Andriamanitra no nataony. Amen. Tsika zany tsarova, rehefa hivavaka ianao mety hisy namanao tsy ety amin'ny tsony ianao. Rehefa andeha mahitsy ianao hoe za tsy manao an'izany, ny anahy ty ny lalako, za tsy manao ohatra ny nataontsika taloha, tsy hoe nataonako tsony fa ataontsika taloha hoe ahoana ny fomba fitainy? Tsy manao ireny tsony. Mety hisy olona hiala aminao. Fa ka lasaka nabavy eo, raha ohatra ka ny fialan'ny olona sasany
ny ahatonga an'Andriamanitra hiaraka aminao dia aleo ny olona sasany miala fa Andriamanitra miaraka aminao. Mbala zao hoe aleo sasany miala hoe fa aleo manana an'Andriamanitra miaraka amin'ny teny. Indraindray tsika aleotsika miazona relation sasany toy izay Andriamanitra fa tena fahamarinana aleo sasany miala dia aleo Andriamanitra mahazo vahana. Mba tenenio aleo sasany miala hoe dia Andriamanitra mahazo vahana hoe. Alasaka nabavy mila mandeha amin'ny fahamarinana tsika.